Faly miarabantsika rehetra nizaha kely ho antsika indray amin'izao fotoana katoko ny farany taona zao zay tena hoe fotoana irahantsika amin'ny fianakaviana, irahantsika amin'ny fety dia afatra ray fotsiny tiako mba zaraina amintsika hoe tena hoe katsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra marina aloha tsika amin'izao fotoana izao. Zay tsika variana amin'ny fety, variana amin'ny gâteau, variana amin'ny hoe inona indray zao no anaovana mba hatsara ny fety. Indraindray ary tena mampalahelo dia variantsika amin'ny fisotroana amin'iran'izao tontolo izao fetytsika, falytsika fa nefa misy ny olona amin'izao fotoana izao no antsoiny tompo. Misy ny olona amin'izao fotoana izao tena hoe mijaly dia tsika zay ataoko hoe zay mitony tena ho kristiana teny ray foana ny tiako zaraina amintsika hoe katsao aloha fanjakan'Andriamanitra dia anapanareo zany rehetra any. Indraindray tsika toa mitady hoe ahoana ny akanjoko amin'ny fety, ahoana ny sakafo, ahoana ny fety, iza ny antsona, iza ny ampandia sy ny sisa, dia lasa adinitsika indraindray tena hoe na amin'ny fotoana inona amin'ny fotoana inona dia afaka ho afoan'i Jesosy. Ary amin'ny fotoana inona afaka atsoin'i Jesosy foana ianao. Ka tena hoe aza mangatakandro fotsiny. Indraindray tsika rehefa tonga ny andro ohatr'izao dia adinitsika mivavaka indraindray. Tonga ny andro ohatr'izao dia rehefa hikorana ihany tsika vao faly. Fa nefa ny adinitsika hoe ilay ao ambony ao mahita an'izay ataontsika. Ilay ao ambony ao mahafantatra tsara hoe inona ny ataontsika amin'izao fotoana izao. Ka ny tiako angatana aminao hoe raha ohatra ka hamonjy ho tonga indray ny taona vaovao aoka tena hoe olom-baovao tokoa tsika. Tsika izay mitony tena kristiana aoka tsy ho faly mandihy, faly mihira fotsiny ary indraindray ary mamo daholo nefa hoe kristiana. Fa tena andaontsika tena hoe andray an'i Jesosy. Andray an'i Jesosy ka tena hiatrika n'izany taona vaovao zany tena hoe olom-baovao. Za tena hoe vao tena nandray an'i Jesosy ray taona lasa zay vao tena hoe nameny fianako manontolo ho an'i Jesosy efa nandray an'i Jesosy efa ela no nanolo tena ho an'i Jesosy fa tena hoe nameko anazy tanteraka amin'ny fiainako ray taona lasa zay fa tena amin'izao fotoana izao tena hoe tsisy fandraisana mihitsy ny fiainako ray taona lasa sy ny fiainako izao. Zay vao tena nitsapan'izany hoe fifaliana mandrakizay, fiadanana mandrakizay zany. Ary mihoatra lavitra ny fety zay ataontsika mandritra ny farany taona sisa zay mandalo fotsiny. Fa ny fifaliana sy fiadanana miaraka amin'i Jesosy tena hoe mandrakizay. Ary mihoatra lavitra n'izay takatry ny saitsika. Ka izay tiako zaraina aminao dia misy hira iray izay tiany tanora malaza. Izay iraiko hoe roviny ianao vao hanapa-kevitra. Tsika indraindray faly mihira, faly manao zavatra, faly tsika mitera manome voninahitra an'Andriamanitra fa tena hoe raisitsika ve le hira. Raisitsika ve le hira izay ianotsika. Tsika kristiana eto ho resako mbola tsy mijery akory ny olona izay tsy kristiana. Fa andaontsika mba tena andray an'i Jesosy. Aleo tsy miandry ny farany taona, aleo tsy miandry ny 2019, aleo tsy miandry fety vao hifaly, fa andao zao dia hifaly. Raisy Jesosy aza miandry tsony hoe roviana na roviana. Fa tena hoe amin'izao fotoana izao raha mahita an'ity vidéo ity ianao dia tena hoe asaiko manokana andray an'i Jesosy. Isan'andro dia miantsony iray hoe nakaiza mo zazanako izay. Isan'andro ny famidrapony ianao ane tsy afaka ampony. Fa ianao tsy mety hoe andao vetivety fijanena momana fety. Tsy hoe tsy nala tsy zanakata family ianao nivoaka ny vavy.
亮着你的大脑，让月亮能否啊，让月亮能否把我，让月亮分出被发洒成什样，亮着你的大脑。哪里发你来图看你来接受下你来一些期待，除了一起它像无极的飞，发了木结了穿的衣领，发现了米了米接受起来。亮进你的大脑，让月亮能否啊，让月亮能否把我，让月亮分出被发洒成什样，亮进你的大脑，让月亮分出被发散是什么样？压进你的大脑。你按照逻辑说行。